vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaiko anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety sy mba nanisik ampunyang palay aminiran efa lasalasa ny tomobile nisy ampanina kely ny tomobile vaky pneu de vo tamin'ny 12 latsaka teo vo vita de somary taratara kely. Halleluja. Na izany natsany dia andray fampianarana ianao androany ary ty fampianarana androany zay ho raisitsika ty dia raha hatram'izay no niady tamin'ny devoly tamin'ny alalan'ny sabatra niady tamin'ny devoly tamin'ny alalan'ny lefony na le pistolet kely reny no niadiavanao tamin'ny satana androany kosa de bomba atomika mihitsy no amelezanao azy teneny ny onilanao bomba atomika mihitsy nanaovantsika azy androany bomba atomika mihitsy nanaovantsika azy androany izy vonina andresin'ny fahavalony androany amen amen halleluja halleluja inona hoe nanaovantsika azy androany bomba atomika izy vonina andray zay bomba atomika amen amen io fahavalonao io azo resena amen azo tenenao zay ny onilanao azo resena tsara ny fahavalonao azo resena tsara ny fahavalonao ary moramora no mandresan'io androany hoe amen halleluja halleluja Matthieu 5 mivakitsika Matthieu 5:9 manao hoe sambatra ny madio am-po fa izy no ahita n'Andriamanitra. Halleluja. Raha mandrainao tenao de raisy tsara ny noty sy ny ananao sambatra izay madio am-po fa ahoana antoyany izy no ahita n'Andriamanitra. Izy no ahita n'Andriamanitra. Atao amin'ny Romanina 12 andininy 7 manao hoe aza mamaly ratsina amin'izy na amin'izy miomananao zay mamendrika eo mason'ny olona rehetra. Raha azo atao dia ataovy izay havananao amin'ny olona rehetra. Ry malala aza mamaly ratsy fa omeo lalana ny fahatezerana. Fa voasoratra hoe any famaliana izao no amaly ho Jehova. Faranona ny fahavalonao omeo hanina izy ary raha mangeta ety izy omeo ozotrony. Fa raha manao izany ianao dia anambatra vaina feo andohany. Aza mety ho resiny ratsy fa reseo amin'ny soany ratsy. Halleluja. Halleluja. Izay tenin'Andriamanitra anankiroa zay no itondrako fampianarana ho anareo ary afahantsika manamotsana ny fahavalonao manomboka androany, manamotsana ny devoly satria ny ao apotsika rehetrarehetra tonga eo de raha ihany ny ao apotsika ireo te andresy tolo daholo tsika raha tonga eto, te ahita fandresena daholo raha tonga eto. Izany maniry ahita fandresena ianao tonga eto. Amen, amen. Tonga eo aminao zany amin'ny anara mahery. Amen. Halleluja. Halleluja. Ary ty fandresena ho raisina ho androany ity de tsy fandresena indray andro na herinandro fa fandresena mandra-pialanao eto amin'ny piso tokoa zao. Amen, amen. Tsy tsatra ny andresenao. Amen. Amen. Ny devoly de manana fitaovam-piadiana goavana eo ampelantanana. Ary ny fitaovam-piadiana ny devoly de fankahalana, lolo-po, valifaty. Izany no fitaovam-piadiana eo ampelantanan'ny Satana. Ary tsy vitany hoe fitaovam-piadiana ampelantanan'ny Satana izany fa izany ihany koa ny atao hoe fisainana izao tontolo izao. Raha mamaky tsika eo amin'ny Romanina 12:2 izy manao hoe ary aza manaraka anina ozy izy
Fanao izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina. fanavaozana ny saina. Ny fitaovam-piadiana eo am-pilatanan'ny olona tsy mivavaka, ny fitaovam-piadiana eo am-pilatanan'ny olona izao tontolo izao, ny fitaovam-piadiana eo am-pilatanan'ny olona tsy manana an' Jesosy eo amin'ny fiainany, dia ny fahamaliana ratsy. Raha nanao ratsy ahy ianao dia tsy maintsy asiako ratsy. Maso solon'ny Maso nify solon'ny nify. izany ny toetsaina izao tontolo izao. Na mihaily ahy ka tsy maintsy asiako, ary aza azoko. Izany no fitaovam-piadiana eo am-pelantanan'ny Satana. Valifaty, fakahalana, famaliana ratsy ny ratsy natao, lolo-po, falotom-po. Izany ny fitaovam-piadiana am-pelantanan'ny Satana. Ary zany no aletiky ny devoly ao anatin'ny olona. Ho an'ny olona tsy mivavaka rehetra dia apetraky Satana ao anatin'ny olona zany. Ho an'ny mpanao politika eto Madagasikara, io ny namely anao ka tsy maintsy mamely an'io ianao, io ny nanongana anao ka tsy maintsy ahonganao io, io ny nanapotika anao ka tsy maintsy potehanao io, io ny nandravanao ka tsy maintsy ataonao inon'io ravana. Zany ny toetsain'ny mpanao politika. Ary zany ny mahatonga ny firenentsika miletika, zany ny mahatonga ny firenena potika, zany ny mahatonga ny firenena rava. Satria ambolen'ny devoly ao anatin'ny mpanao politika sy mpitondra fanjakana ny fanahana valifaty, ny fanahana fakahalana, ny fifampitehana, ny fanapitehana ny hafa. Izany ny toetsaina izao tontolo izao. Iza amin'ny olona izao tontolo izao manana rafivavy ka tsy amsavony rafivaviny. Ary misy aminareo ary angesainy alianao eto hoe natona pasteur Hertina mihitsy ataoko zon'ny pasteur Hertina mihitsy iny androany. Azafady, diso hevitra anao androany, za tsy hanosina ny rafivavinao zany androany. Ataovy aleloia, Haleluya. ohatrany tsy nanao aleloia nareo a. Ohatrany pasteur Samuel ihany ohatrany henoko a. Resy lata ve nareo raha resy lata manao vamainina mafy a. Tsy fitehaka mafy. Izany ny toetsaina izao tontolo izao. Naka ny aka tsy maintsy halaiko, nanapotika aka tsy maintsy potehako, nandrava aka tsy maintsy gadraiko. Mamaly ratsy ny faharatsiana. Izany ny ao am-pon'ny devoly. Izany ny fitaovam-piadiana eo am-pelantanan'ny Satana. Io rafozanao io makahalanao, io rafozanao io mampisaraka anareo mivady. Noho izany aza mitady asony rafozanao, aza arabaina zany izy, aza manajanaja azy zany. Rehefa tsy merabanao koa izy, rehefa manenjika anao andana koa atao fahavalo, fa ino ny fahavalonao, io mitady ampisaraka anareo mivady. Zany ny fitaovam-piadiana eo am-pelantanan'ny Satana. Mampifandrafy anao amin'ny ranotra anao, mampifandrafy anao amin'ny kiboraiky aminao, mahatonga anao hifandrafy amin'ireo olona tsy tianao manodidina anao reo, ireo olona manodidina anao reo manenjika anao fivavahana. Noho izany raha feso ihany koa izy, aza miavana aminy. Zany ny fitaovam-piadiana eo am-pelantanan'ny Satana. Ary mahomby zany eo am-pelantanan'ny olona izao tontolo izao dia izany no ampiasaina izao tontolo izao. Marina sa tsy marina? Marina. Izao tontolo izao dia zany ny eo am-pelantanany. Mitovy toetsaina an'izany daholo. Fa misy bomba atomika androany. Afahantsika mandrava an'izany fanjakana bebozany. Amen sa tsy amen? Amen. Tenenina eo aniranao andray fitaovam-piadiana mahery vaika ianao androany. Andray fitaovam-piadiana mahery vaika ianao androany. Za dia milaza aminao fa raha izany fitaovam-piadiana Satana zany ihany no ampiasainao, fitaovam-piadiana mitovy, tsy haresy any devoly ianao. Ary ny an'ny Satana aza fitaovam-piadiana ampiasainy. Ianao raha makahala olona mety 20%, ny an'ny Satana raha makahala olona tonga dia 90%. Ny aniza amin'ny mahery ny an'ny Satana sany ianao. Satana. Ka raha fitaovam-piadiana Satana no ampiasainao, aresy azy ianao sa tsy haresy? Tsy maresy. Raha fitaovam-piadiana mitovy zao ihany,
tany amin'ny satana ianao naka fitaovam-piadiana ary nindrana le fitaovam-piadiana ny fakahalana, nindrana le fitaovam-piadiana ny valifaty, nindrana le fitaovam-piadiana mamaly ratsy. Tany amin'ny satana ianao nindrana, nefa izy ny tompony. Aresy azy ianao sa tsy aresy? Tsy maresy. Aresy azy ianao sa tsy aresy? Tsy maresy. Izy ny mpamorona fitaovam-piadiana, nefa ianao any amin'ny maka fitaovam-piadiana idiavana aminy, tsy resinao izy. Mila manatona ny Amerikanina ianao, mila manatona ny lanitra iray manontolo ianao. Ataovy aleluia mafy zany. Haleluya. Ary omen'Andriamanitra anao zany fitaovam-piadiana zany androany. Amen. Vao nitory teny Jesosy sy zao ny teniny, sambatra izay madio ampo. Fa izy no ahitan'Andriamanitra. Fa izy ny maninona? Mahita an'Andriamanitra. Izy no ahitan'Andriamanitra. Haleluia. Rehefa mamaky tsika eo amin'io Mateo 5 io sy ny eo alohan'io rehetrarehetra, dia zao ny vaky ny teny. Mateo 5 eo amin'ny andininy fahavalambitelopolo manao hoe efa renareo fa voalaza hoe maso solon'ny maso ary nify solon'ny nify. Fa izao kosa milaza aminareo hoe aza manohitra izay manisy ratsy anao, fa nazovony mamely ny takolaka ao akavanana dia atolory azy koa ny akavy. Ataovy aleluia mafy. Haleluya. Enja zany fitaovam-piadiana nomeny Jesosy zany. Voasoratra hoe nify solon'ny nify ary maso solon'ny maso. Fa za kosa hozy izy Jesosy miteny aminareo, raha misy mamely ny takolaka ao akavanana dia ahoana koa ny toeny? Meo azy ny avy. Mora sa sarotra zany? Sarotra zany. Fitaovam-piadiana any amin'ny tseritseretanao azy mihitsy. Ahoana no asianao ny totondry? Ahoana no asianao fielaka ty amainy? Dia ahoana no hoe rahalahy io koa ranoray? Ndray andro nisy pastera ohatr'izay ndray andro. Ity pastera ity dia pastera tsy tena mifo tsara ny ara-panahiny. Pastera tena mbola manana hevitra ranofo. Pastera tsy tena mbola nandray an Jesosy izy. Fa izy kosa aloha dia tena pastera izy. Mpitondra fiangonana izy. Ndray andro nisy fahavalo namelony, fahavalo nakahala azy ary nanenjika azy. Ary vao nahita amin'ny pastera io fahavalo io, tonga dia namely ny takolany akavanana. Teo amin'ny tarehany, narary mihitsy pastera. Meny pastera koa ny akavy. Io koa ny asivozy izy raha ho asianao. Nasiny le adversaire koa ny akavy. Nasorony pastera amin'izay ny akanjony. Osy pastera vita zay ny an'Andriamanitra fa atsika sela amin'izay zao. Alléluia. Vita zay n'Andriamanitra izy fa ny atsika sela amin'izay amin'izao. Sady nalany ny akanjony naforotra ny amin'izay ny tanana akanjony avy eo ny tena raikitra ny komba. Ny fitaovam-piadiana nomen'Andriamanitra atsika dia zao. Aza mamaly ratsy ny ratsy. Mila manana fahadiovam-po isanandro. Raha misy mamely ny takolaka ao akavy dia meo azy koa ny akavanana. Ataovy amen zany. Izany ry havana. Ny zavatra tsy ao anatin'ny programma ny devoly ary ny zavatra tsy anana Satana dia ny fitiavana. Ny tsy anana ny devoly dia fitiavana. Ny betabe eo amin'ny Satana dia fakahalana, fanenjehan'olona, fanaratsiana olona, valifaty, famalina ratsy olona. Izany no anana Satana zany. Fifamotehana, fanapotehana ny hafa. Izany ny fitaovam-piadiana anana Satana. Ny fitaovam-piadiana eo am-pelantanan Jesosy dia fitiavana. Haleluya. Fitiavana. Haleluya. Fitiavana. Ataovy aleluia. Haleluya. Fitiavana. Ataovy aleluia. Haleluya. Rehefa vita ty toriteny ty rehefa avy eo, angataka ny fanahy fitiavana hidina ao anatinao. Amen. Amen. Angataka ny fanahy fitiavana hidina ao anatinao. Amen. Hozy ianao indraindray mieritreritra pastera, tsy mety ane zany. Efa potehan'le olona kosa ave. Nalainy ny volako, nalainy ny taniko, nalainy ny zosososoako. Dia ahoana kosa mo pastera? Dia mbola andefitra manana ny rariny any ave. Davida indray andro. Davida. Iza hoe zafady? Davida. Tamin'izany izy mbola tsy mpanjaka.
fa niasan'ny Davida tamin'izany mpiandrondry fa i Davida dia nandresy an'i Goliata. Ny miaramila ny Israely rehetrarehetra natahotra ny Goliata, tsy sady niady ny Goliata, fa i Davida nitsangana dia nandresy an'i Goliata, nanome voninahitra ny Israely. Ataovy aleloia. Alléluia. Raha voaresin'ny Davida Goliata dia nanomboka nialola azy, nisy fialonana i Saoly mpanjaka. Nialola ny Davida i Saoly mpanjaka, lasa nalaza tampoka teo Davida. Dia zao nitahotra i Saoly. Davida ndray ty ny lasa nalaza noho iza, satria raha voavy nandresy an'i Goliata Davida dia zao ny tenin'ny olona nitsenan'i Davida. Davida nafaty analinalina, fa i Saoly mpanjaka nafaty ho firy arivo. Dia zao ny tenin'ny Saoly manao hoe nenà nataony arivo, Davida nataony analinalina, tena seza fiandrianako any sisany tsy lasany. Noho izany nitahotra i Saoly dia ny aninona ny Davida? Amalifaty. Amono an'i Davida, amalifaty an'i Davida, tsy maintsy matoky izay afaty an'i Davida. Rehefa mamaky ianao amin'ny Samuel voalohany toko 4:20 dia nenjehany Saoly Davida. I Davida nefa tsy nanao ratsy, Davida tsy naninona azy, fa nenjehany Saoly mpanjaka. Ary zao nitahotra iny Saoly, tsy maintsy matoky iny nahoana. Naneraka miaramila hatrany amin'ny 3,000 i Saoly mpanjaka isambotra any Davida, fa tsy nahazo azy. Ndray andro Davida niafina tao anaty zoy. Rehefa nanenjika azy Saoly dia niafina tao anaty zoy izy. Ary izy niafina tao anaty zoy io, izy lehilahy anankiray niaraka taminy, miaramila kely anankiray niaraka taminy. Halleluja. Alléluia. Rehefa nanenjika azy anefa Saoly dia reraka Saoly. Dia inona nataony Saoly rehefa reraka? Lasa koa izy mitsofoka tao anaty zoy. Davida nefa efa tao. Halleluja. Dia restory tao Saoly nakaina dia reraka dia restory. Hitany le zalady niaraka tamin'ny Davida, satria zay Davida niafina tarian'ny lalindalina tary dia tsy hitany Saoly. Hitany le zalady niaraka tamin'ny Davida, io Saoly fa restory. Ary Andriamanitra mihitsy namparestory azy tao. Ohatrany hoe natolotra Andriamanitra mihitsy eo am-pelantanan'i Davida, io le Saoly manenjika anao, ndanina vono io faty. Ary zany nataony le zalahy niaraka tamin'ny Davida, io izy Saoly fa restory. Ahoana ny anaovako azy? So dia le fonoko indray mandeha, le fonoko indray mandeha. Zao ny tenin'ny Davida. Aza mamaly faty azy. Alléluia. Aza mamaly faty azy. Avelao Andriamanitra ny amono azy. Aza vononao izy, ataovy aleluia mafy zany. Alléluia. Aza kasianao izy. Olombo osy Jehova izy. Marina hoy Davida fa manenjika izy. Marina hoy Davida fa mamono ahy izy. Marina hoy Davida fa mitami fofony aiko izy. Fa izao manana fitaovam-piadiana hoy Davida. Izay tsy ananany ny hafa. Raha ny fahavalo nahitany io dia efa maty Saoly, fa hoy Davida aza kasiana izy. So fotsiny hoy Davida, aleo etezantsika ny rambon'akanjony. Dia rehefa lasa izy dia ho aseho antsika azy hoe tia ny rambon'akanjonao, fa raha vonony ianao dia matinay. Alléluia. Netezany Davida ny rambon'akanjony. Alléluia. Alléluia. Ary rehefa voentin'ny Davida ary iny dia lasa nenjehany eritseriny iray Davida hoe ino ny tiana ataoko, takizay ihany tsy nikasiako, takizay ihany nalefako fotsiny ohatr'izao. Rehefa tonga teny apita i Saoly, teny apita ny tendrombohitra, dia niantsoantso azy Davida. Saoly mpanjaka ohatry, tiane Davida enjehanao hoe matiko any ianao raha ny vonoko hoe, matiko any ianao fa tratrako tao anatin'ny zoy e, jereny rambon'akanjonao netezako hoe matiko ianao raha ny vonoko, fa za tsy hikasika anao. Sady ny atao fitaovam-piadiana eo am-pelantanan'Andriamanitra, fitaovam-piadiana eo am-pelantanan'Andriamanitra. Eno nareo tsara zao, manana occasion ianao anapotehana ny fahavalonao kanefa tsy manapotika azy. Nanana occasion ianao aminona azy, anapotehana azy, fa tsy nataonao zany. Za dia milaza aminao fa izay toeponao tsy namaly ratsy zay, goavana ny fandresena omen'Andriamanitra anao, goavana ny fandresena omen'Andriamanitra anao. Ataovy aleluia mafy zany. Alléluia. Alléluia. Tsy nikasiany Davida izy. Tany amin'le programa tsy nieritseretin'ny Satana. Satana efa niorakoraka mihitsy. Io fa amalifaty Davida. Amalifaty Davida. Ampiasa ny fitaovam-piadintsika Davida. Davida tsy nampiasa ny fitaovam-piadin'ny demony. Nampiasa ny fitaovam-piadin'Andriamanitra.
Alleluia. Fitiavana ny fahavalo ataovy alleluia. Alleluia. Taorianan'io mbola nanenjika ihany Saoly fanondroany, mbola nanenjika ny Davida fanondroany, ary mbola tratra ny Davida fanondroany ihany. Fa izao ny nafinaritra, mbola tsy namaly faty azy ihany Davida. Alleluia. Alleluia. Inona ozy izy ianao ny hafarana? Ny zavatra nataony Davida dia ny nandositra foana, ny ala, ary tsy niady tamin'ny Saoly, tsy namaly ratsy any Saoly. Fa raha mijery andao ny vakitsika ny tantara, ahitana hoe manahoana ny toe-pony Davida, natonga n'Andriamanitra ny tany Davida. Rehefa manjery ny toe an-tantarany Davida ianao, dia ny toe an-tantarany Davida dia zao: i Saoly dia nitsahatra teo amin'ny fitantanana ny raharaham-pirenena, nitsahatra teo amin'ny Saoly. Fa Davida kosa nampanantena azy Andriamanitra, fa hatramin'ny taranaka ao arivo mandimbo Davida dia hitondra ny ty zanaka Israely ity. Alleluia, amen. Tsy ory zanaka lahy ianao hitondra ny fireneny zanaka Israely. Amen. Ataovy alleluia mafy zany. Alleluia. Jerenareo ato amin'ny Samuel faharotoko voalohany. Maty Saoly, novonon'ny Filistiny ny Saoly. Rehefa mijeritsika eto amin'ny Samuel voalohany aloha, Samuel voalohany toko faraky amby telopolo. Toko faraky amby telopolo. Eo amin'ny andininy fahaefatra manao hoe: ary hoy Saoly tamin'ny mpitondra ny fitaovam-piadiana: tsy ho hainy sabatra aho, ka tsy atoy mibroka aho, fa andrao avy ireny tsy mifora ireny, ka ho tsy atohany mibroka aho, fa ataony ho fiomezana. Nefa tsy nety ny mpitondra fiadiana, fa natahotra loatra izy, dia nalainy Saoly ny sabatra ka nianjera izy. Ary rehefa hitany mpitondra fiadiana fa maty Saoly, dia mbo niara-maty taminy koa, dia mba nianjera tamin'ny sabany koa izy ka niara-maty taminy. Ary dia niara-maty andro izay ihany Saoly sy ny zanany telo lahy sy ny mpitondra ny fitaovam-piadiana ary ny olony rehetra. Izany ny olona manao ratsy ianao, izany ny olona manenjika anao, tsy hainao tsony ny ady aminy, fa Andriamanitra andray an-tanana ny adinao. Andriamanitra andray an-tanana ny adinao. Andriamanitra andray an-tanana ny adinao. Amen. Tsy hainao tsony ny ady amin'ny fahavalonao. Teneniny eo anilanao, tsy hainao tsony ny ady amin'ny fahavalonao. Tsy hainao tsony ny ady amin'ny fahavalonao. Andriamanitra andray an-tanana ny adinao hoe. Amen. Sy tia tanana mafy zany ho an'i Jesosy. Za dia miteny foana amin'ny olona, aza mba miady amiko. Tsy laninao ah. Alleluia. Aza miady amiko fa tsy laninao ah. Za raha miady amiko ianao dia zao valiko fitiavana foana. Raha miady amiko ianao valiko sofoana. Fa misy anankiray tsy laninao ao ato. Amin'ny fotoana tseritseretinao mitatsehatra Andriamanitra ary mandray an-tanana ny raraha. Amen. Tsy nasian'Andriamanitra niangana ny taranaka Saoly. Tao anatin'ny ray andro Saoly maty niaraka tamin'ny zanany telo lahy. Rehefa Andriamanitra ny amaly anao zay, tsy mahatsaka tsony ny fahavalonao. Ray Davida ny ady Saoly, ray Davida ny ady tamin'ny Saoly dia mbola i Saoly ihany ny maty. Fa rehefa Andriamanitra nanday tanana ny raraha, hatramin'ny tarana ny fongoran'Andriamanitra. Bomba atomika. Ataovy alleluia mafy zany. Alleluia. Ny famalina ny fahavalonao dia tsy hainao mamaly ratsy azy. Valio soa foana. Samy. Valio fitiavana foana. Aza mamaly ratsy ny ratsy. Amen. Izy manao ratsy anao, izy mifosanao, izy manapotika anao, ianao mitadiava fomba hiavanana amin'ny foana. Mitadiava fomba hiavanana amin'ny foana. Mitadiava fomba anaovana zavatra tsara amin'ny foana. Amen. Teneniny eo anilanao, ohatrany tsy tena resy lahatry ah. Ohatrany tsy tena resy lahatry ah. Ohatrany tia malifatsy ah. Izy arakaraky ny anaovany ratsy ianao, ianao mitadiava fomba anaovana soa azy. Mitadiava fomba anaovana soa azy. Amin'ny fotoana farany, tsy hainao ny miady aminy, misy anankiray miady aminy, tsy laniny zay raha lasena bavy. Ataovy alleluia mafy. Alleluia. Jehovah niady fenao anginy. Jehovah niady ka ianao anginy.
tsy nisy nandimby any Saoly ny zanany na ny ray ary. Natsangan'Andriamanitra Davida. Tao aorianan'io Davida lasa mpanjaka. Mba fantatrareo ve fa raha voarehan'i Davida fa maty Saoly. Ato amin'ny Samuel faharotoko voalohany. Samuel faharotoko voalohany amin'ny 9:30. Dia noraisin'i Davida ny fitafiny ka notsitsiariny, ary dia mba nanao toy izany koa ny olona rehetra teo aminy. Ary ny saona sy ny tomany sy ny fahadianiny ambara-parivany andro izy no ny amin'ny Saoly sy Jonatana zanany sy ny olon'i Jehova ary ny taranak'Israely satria lavitsabatra izy. Rehefa rehan'i Davida fa maty Saoly, nandivy e Davida. Halleluja! Raha voarehan'i Davida fa maty Saoly, no raisiny ny akanjony dia ny rovitiny. Ny tomany izy, ny fahadianiny izy, ny saona izy, nalahelo amin'ny Saoly izy, ny tomany. Zany ny olona manana fitaovam-piadiana mahery vaika avy any an-danitra. Alléluia. Ary normal raha lasana vavy. Rehefa nanangana ny Davida ho mpanjaka Andriamanitra, dia tsy Davida ihany. Fa raha vao maty Davida, dia nandimby azy i Solomon na zanany. Raha vao maty Solomon, nandimby azy ny zanany lahy. Raha vao maty ny zanany lahy, nandimby ny zafikely, ny zafihafa, ny taranaky Davida. Ary raha mba fantatrao fa Jesosy nivoaka avy ao amin'ny taranaky Davida. Ataovy alleluia mafy raha lasana baba. Alléluia. Ataovy mafy le tiaka vitiaka ho an'i Jesosy. Dia nivoaka avy ao amin'ny taranaky Davida. Resaka fitiavana. Fitiavana tsy mamaly ratsy olona. Fitiavana tsy manisy ratsy olona. Sambatra izay madio am-po fa izy no an'inona. Ahitan'Andriamanitra. Ahitan'Andriamanitra. Ny toe-tsainy izao tontolo izao sy ny fitaovam-piadiana am-pianarana izao tontolo izao, dia ny amaly ratsy ihany. Ny amaly ratsy ihany. Misy aminareo ireo zao tena misy olona tena manisy ratsy ianao, ary manapotika anao. Ary ianao io zao dia mieritreritra azy mihitsy ianao io. Dia tena io izy ianao hoe, ary efa nasiko anisy pastera fa tsy voako. Mbola tsy voako aloha hatreto. Ary ny alehanao eto io ary zao tena hoe etoko mambavaka io, ozoniko io. Androantsika androany, ivadika ny tantara. Izy fitaovam-piadiana mahery vaika ho raisinao androany. Anova ny tantaranao zany fitaovam-piadiana izany. Zany angenina tonga an' Jesosy. Nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Halleluia. Halleluia. Nandresy ny fahafatesana Jesosy. Nandresy ny fasana Jesosy. Tsy mbola nisy olombelona nandresy ny fasana. Tsisy olombelona nandresy ny fahafatesana. Jesosy rery aby nandresy izany fahafatesana izany. Ny adversera mafy indrindra, ny fahavalo mafy indrindra amin'ny zanak'olombelona dia ny fahafatesana. Fa Jesosy naresy azy. Jesosy naresy azy. Fantatrareo hoe ny sekrean Jesosy. Rehefa nombohana teo ambony azy fijaliana Jesosy. Rehefa nosamborina Jesosy, nandatsalatsa azy ny olona, naneso azy ny olona, namielaka te amaina azy ny olona, nandaka zay te andaka rehetra, nandrora azy ny olona. Novelesina tamin'ny karavasy vy Jesosy, karavasy vy mifangaro taola. Naatona teo ambony azy fijaliana, nasiana satroka atsilo. Ary teo ny olona nandatsalatsa azy. Raha tena zanak'Andriamanitra ianao, raha tena mahery ianao, midiny eo ianao, raha tena matanjaka, ampisehoy amin'izay ny fahagaganao. Manao fahagagana mandaiky. Anontany ianareo a. Raha nangataka tamin'Andriamanitra Jesosy teo ambony azy fijaliana hoe latsao amin'ny varatra any reo tompo. Antaninao vitany Jesosy sa tsy vitany? Vita. Ary raha nangatahan Jesosy ny avandra vavety avy adiny 5 kilo isaky ny tapikandriny reo. Nilatsaka ny avandra sa tsy nilatsaka? Koa dia rava. Halleluia. Alléluia. Raha naniraka anjely Jesosy hoe misy anjely ray alina mitondra sabatra hanapaka ny lohandreo, vitany sa tsy vitany? Vitany. Fa nangataka an'izany Jesosy sa tsy nangataka? Tsy nangataka. Hoe vonohy faty any reo tompo fa jereny latsalatsany.
jereny vavavokany, jereny zavatra teneniny. Reo rayo jereo eno zany e. Andatsao am'vandrandre de latsao am'varatra. Zay no nataony. Tsy izay. Fa inona nataony teo ambony hazo fijaliana? Raha eo mamelany elo fatsifatany zay natao. Inona nataony teo ambony hazo fijaliana? Ahoana? Raha eo mamelany elo fatsifatany. avereny mafimafy kely hoe mamelany elony fa tsy fatany zay ataony. Zany le fitaovam-piadiana mahery vaky. Tsy namaly ratsy Jesosy, tsy nanao zavatra ratsy Jesosy, tsy nanosina Jesosy, tsy nanapotika azy Jesosy, tsy nandatsaka varitra Jesosy. Raha io tsy fatany reto olo reto, tsy fatany zavatra teneniny, tsy fatany zavatra lazainy. Raha io mamelany elony, mamelany elony fa tsy fatany zay ataony. Halleluja, Halleluja. zany nahatonga an Jesosy ny fahavalo mafy indrindra dia ny fahafatesany, ny mafy indrindra dia ny fasany. Tapitra ny 3 andro nitsangana taby-maty Jesosy. Halleluja. Velona mandrakizay ataovy halleluja mafy raha latsana mafy. Halleluja. Halleluja. Fantatrao secret amin'ny pasteur Ertina Randriary Malala. Za tsy mbo mamaly faty olona, za tsy mbo miady aman'olona. Nisa manaratsy aho, nisa manenjika aho, nisa manapotika, za tsy mbo mamaly an'ireny aho. Raisiko le fitaovam-piadiana mahery vaky avy any an-danitra. Amen. Valiko fitiavana ireny olona ireny. Amen. Halleluja. Halleluja. Ndray andro atao Antananarivo, ndray andro nividy tany zay ny fiangonana atao Antananarivo. Io tany nividiana io tany misy olana, nisoloko mihitsy le olona nividy varotra an'le izy. Io tany io tany misy problème any amin'ny tribunal, tany etiavana. Zareo ny teny tsisy olana io hoe milamy io hoe miandry taratasy kely fotsiny noho ny tsy foana l'izy. Le izy problème be. Very tao ny vola fo 400 millions mahery. Noho ny tonga tatiny amin'ny tribunal amin'izay nandeha le izy. Tonga tatiny amin'ny fotoana farany tsy azo tsotony le tany vototra tanteraka. Voahenoko zay nangataka famindrapo an'ireo le avoka sy le olona nsoloko reo aho. Mamindra fo amin'ireo Jesosy. Ny olona napriska toroy pastera, aleova ny vola, atao vekin'izao hoe ndao tsy anake. Tsotra ny teneniko, ndao hivavaka eny an-tendrombohitra dia ndao angataka famindrapon'Andriamanitra. Halleluja. Amen. Ndao hivavaka eny an-tendrombohitra Asitiaka mafy zany. ndao angataka famindrapon'Andriamanitra. Amen. Napanatsoko daholo fotsiny reo olo reo. Sao avereny ny vola amin'ny fiangonana. Tsy ilaza zavatra betsaka aminareo aho. Avereny fotsiny ny vola. Fa za tsy ady aminareo. Ary tsy manana zavatra tenenina na inona koatr'izay aho. Itoerana io aho tsy de tetina toerana tsara manahoana zany toerana nisy olana zany, fa tsy de tetina hoe tsara de manahoana. Fa de nananana problème sy ny zany nahaverezana vola zany fotsiny. Zao ny teniko ndray andro any Jesosy io. Tsy hiady amin'ireo olo reo aho, fa mindra fo aminy anao. Fa minao indray andro any, omenao tany tsara ny fiangonana. Amen. Anao anganana ny fiangonanao. Ataovy halleluja. Halleluja. Taona vitsivitsy taorinan'izay, nomen'Andriamanitra tany tsara lavitra noho iny fiangonana. Amen. Asiviteka mafy raha lasana Baba Malala. Sotra Jesosy. Tao Antananarivo tsara lavitra, tsara lavitra. Teo akaikin'le tany any, fa le tany anankiray le nisy problème io miakatra avoana sy tendrombohitra ratsiratsy zay plasiny. Lay tany nomeny Jesosy atsika sady akaiky alaka ny tsara tare. Halleluja. Halleluja. Nazahotsika ny tany nanaovana ny fiangonana amin'izao io tao anatin'ny tsy nanam-bola mihitsy ny fiangonana. Na 1 million ara ny fiangonana tsy nanam-bola le ao bypass ao nomen'Andriamanitra.
ary tsy vitany hoe io ihany fa efa nyteneniko teto fa nomen'Andriamanitra 2 hectares mahery koa tsika ao amin'le hoe ambo sabotsy namehana ataovy aleloia Alléluia. misokatsokatra daholo ny lalana rehetrarehetra raha Amen. Zay le valin'le fitiavana. aleloia Alléluia. misokatsokatra daholo ny lalana rehetrarehetra tsy namaly an'ireo aho tsy nitory an'ireo aho fotoana anginana zao aho ny vavaka dy nataoko ny vavaka dy nataoko amen sa tsy amen Amen. sady ny fitaovam-piadiana am-pelantanan'Andriamanitra tahoty natin'ny fotoana fo dia azo le tany tao bypass tsara tary zay natsangana ny fiangonana tsy ampy volana vitsivitsy nitsangana ny fiangonana ray manontolo ny ingénieur zay orinasa anankiray zay ny saky andray an-tanana hoe anototra an'le tantsika eo dia anangana an'le trano bypass eo zay 15 milliards ny tenineniny ohatriny hoe 15 ny milliards. fiangonana tsy manana nininy mandeha ampinono nitsangana le fiangonana tsisy problème Nitsangana tao anatin'ny confinement. Alléluia. ny angezan'le fiangonana ao bypass ao avo efatra eny amin'ity tranontsika ty ny angeza avo efatra iny efatra ohatra zao sady mitoditodika kely any ariny ianao azavady Sady feno zao efa sabata. impiry hoe azavady Inefatra. inefatra ohatra zao ny angezany trano ty ma 1080 eo ny angezany ny mètre carré ny angezany ty le izy eo 4000 mahery 4400 mètre carré inefatra ohatra ty ny angezany ny ao bypass eo 15 milliards ny tedinen'le orinasa sakianao azy navaridina nefany mitsangatsangana ho azy io fotsiny izy asifitehakama Ka fomba tsy takatsy ny say. aleluia Alléluia. rehefa Andriamanitra ny anokatra lalana anao tsy azo nisanisa sakana an'izany Amen. sady ny mahatonga na mampahery anao eto ty amin'ny lesona anao aza miady amin'ny raha vavinao zany Samy raha misy tany kely 20 mètre carré eo akaiky eo anjara lovanao ka iadiavan'ny raha vavinao na ny zokinao lahy aminao efa telo taona zao nareo mianada miady an'io miakatra tsy miakatra aloha dia tsy mifampiteny miady atsa mivadinao koa tafiditra ao anatin'le ady ary mifampilonilony problème tena amin'io tany 20 mètre carré kely io lakozy kely io ny adiavanareo lakozy anaty anjarako ty ahoana sososo io ny adiavana mpiretampotsy ny fianakaviany raha riva raha vo tonga avy aty tenenao azy ento any ary hoe mila mamotsy ianao androany arivo. aleluia Alléluia. teneno meo azy raha io ny adiavanao amiko meko anao dia andana mifaly misaotra Jesosy hoe avototsy io omeko ny raha vaviko raha io ny adiavako amin'ny rafozako io ny adiavako amin'ny fianakaviany mararirary aminao io satria tao anatin'ny 5 taona ianao nanangana teo tao anatin'ny 10 taona ianao nanangana an'io tampotampoka eo idiava amin'ny fianakaviany misy fitaovam-piadiana androany raha io ny mampiady anareo isan'andro miakatra fokotany miakatra commune amin'ny zavatra kely tsisy tigany tiako ahiratra amin'ny masom-panahanao fefa misy tany amina hektara any misy 2000 mètre carré any misy tany mafinatra any efa oman'Andriamanitra anao zany rehetrarehetra Alléluia. afaka tsy miady amin'ny havanao ianao afaka tsy miady amin'ny fianakavianao ianao Samy afaka mamaly fitiavana ireo zay manisy ratsy ianao ianao aleluia Alléluia. sady ny natonga amin'ny baiboly nolaza ao amin'ny Romanina toko 12 vakitsika teo aza manaiky ho resin'ny ratsy fariseo amin'ny son'ny ratsy aza mamaly ratsy amin'izy na amin'izy ataovy zay havananao amin'ny olona rehetra faranao na ny fahavalonao omeo inona izy ary raha mangeta hita mena inona fa raha izany ny ataonao voalazan'ny baiboly dia anambatra inona ianao anambatra vaina fo tapondohany zany ny mahatonga na miteny amin'ny fahavaloko aza miady amiko fa tsy laninao ah tsisy maharesy aza tsy laninao ah Alléluia. ny anao fitaovam-piadiana avy any Sénégal ny anao fitaovam-piadiana avy any an-danitra fitaovam-piadiana mahery vaka mihitsy zany. ataovy aleluia mafy Alléluia.
Ny anao fitaovam-piadiana avy eto atoerana. Fitaovam-piadian'ny tromba sy ny fitaovam-piadiana izao tontolo izao. Ny amin'ny pastery tiana fitaovam-piadian'ny lanitra. Alléluia. Alléluia, ataovy mafy le tiaka ho an'i Jesosy. Maro a. Maro izay olona niezaka niady amiko izay fa za tsy miady aminy. Za tsy mba miady amin'ny havako izany. Tsotra le antony. Maivana loatra raha ny havako niady amiko. Maivana loatra. Aleoko mihavana amin'ny foana. Alléluia. Tery zareo ohatra mifosa. Izy avy mifosana iny dia omeko valobo dia tsiko vola ao anatiny. Alléluia. Alléluia. Amen. Izy mana ratsy aho. Dia rehefa henokenoka tsy maloha ekôla azy. Izy mana ratsy aho. Meko ekôla azy ny zanany. Alléluia. 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 Raha vao henokka tsy maloha hofatrano. Ampiko izy amin'ny hofatrano ataovy amen. Amen. Ataoko menatra mihitsy. Ny toetsaina izao tontolo izao dia hoe rehefa magneno ny fahavalo hoe io tsy naloha hofatrano, io tsy nananina zao, io tsy mandiha. Alléluia, Jesosy amin'izany anao, ampoteo ho any mihitsy, Jesosy ampoteo ho any mihitsy. Jesosy tsy miara-miasa aminao amin'izany. Fitaovam-piadiana am-pelantanan'ny devolo ny fahakalana olona. Fitaovam-piadiana am-pelantanan'ny satana famaliana faty olona. Fitaovam-piadiana am-pelantanan'ny satana ny fanaovana ratsy olona. Ao amin'Andriamanitra tsy misy fanaovana ratsy zany. Teneniny eo anilanao, ao amin'Andriamanitra tsy zavatra ratsy zany. Tsy mahay manao an'izany Andriamanitra hoe. Tsy mahay manao an'izany Andriamanitra. Asifitehaka mafy zany relatsena mbavy. Alléluia. Zany ny mahasamihafa. Makany ampitaiza olona dadarabe sy ny omby asa sy ny makaty am-piangonana. Raha makany amin'ny omby asa ianao dia omeny fanafody mampandatsa baratra. Ary omeny fanafody mahatonga ny fahavalonao mibotsina ny kibon'ny fahavalonao. Omeny fanafody atonga ny fahavalonao ho lasa-dala. Fa raha tonga eto amin'i Jesosy ianao tsy zany. Vavaka ho an'ny fahavalonao no ataontsika. Amen. Amin'ny ran'Andriamanitra fo anazy. Amen. Atonga azy bebaka ato am-piangonana ataovy alléluia. Alléluia. Dia hoy zany hoe pastera, karaha zany eny ataoko hoe dia asiany ratsy foana ane raha vao hita amin'ny malemilemy eo hoe. Raha vao ataony dia asiany ratsy foana. Rana bavy rahalahy, misy fetrany ny azony fahavalonao atao anao. Amen. Afaka nanao anao nanisy ratsy anao indray mandesy. Nanisy ratsy anao fanondroany. Fa tsy afaka nisy ratsy anao fanotelony intsony izy. Tsy afaka nisy fanome fanontsony izy. Tsy afaka nisy ratsy fanodemy intsony izy. Anomboka eo raisin'Andriamanitra tanana ny adinao rehetrarehetra. Amen. Ataovy amen. Amen. Betsaka angera lasena bavy. Ny fiangonana nanenjika zay. Betsaka ny fiangonana manenjika an'ity vaony oloko ity zay. Manenjika amin'ny pasterery ity zany. Ozany olona hoe ino zaza manarakaraka an'iny fa reny olona mpanao mazy. Za zao no lazainy olona mpanao mazy. Efa nyteneko teto omaly, zany nateniny olona, efa nyteneko teto omaly zany. Ozany olona hoe izy ihany ozy izy mampiditra devoly, dia izy ihany no mandroaka azy. Ahoana moa ranabavy nampidirako devoly aminao? Fito taona ianao izay nisy fanamanam-bady tao Antanambao tao Antanambao tatsy Antanambao 5 tatsy ny plasinareo tatsy amora rano tatsinareo mipetraka zany Antananarivo mipetraka. 5 taona ianao nisy fanamanam-bady ka ahoana lazainao fa zany napiditra ny taoko. Zao ary tsikisianao voandroany voaniona. Androany ary ianao vao hitako fa ny tromba ao anatiny fa tromba amin'ny bebeenareo tany. Lazainy olona fa zany napiditra ny tao dia za ihany mamoaka ny oko. Teneniny eo nilanao aza mba manao an'izany. Aza mba manao an'izany moa e. Alléluia. Ny foka rongony tany ianao rahalahy foka rongony tany dia lasa dalan'ny rongony. Pasterery tiana ahoana napiditra devoly tao anatinao. Za zay vao ray volana ny tonga teto. Alléluia. Alléluia. Fa raha va mahenao an'ireny fanaratsiny ireny hoe izy ihany mampiditra azy dia izy mamoaka toy izay tompo misaotra mamindra fo aminy mamelany elony. Be da be amin'ireny pastera mana ratsy areny.
be da be amin'ireny fiangonana mana ratsy areny ny tsy lasa lavitra fa eo ihany satria variana mana ratsy olona pastery ery tina indray miakatra tsy moramora eny miakatra tsy moramora eny Haleluya! Haleluya! sa ve mampalahelo ny fijerinao azy ao Ao tsara ka. tsotsotra fotsiny fitafiko fa tsy olona mampalahelo Haleluya! olona tahina Andriamanitra amin'ny zavatra Haleluya! tsika rehefa vita tany tonga dia amina miliara ataovy Haleluya! 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 attention amen aza miady aman'olona aza mamaly ratsy olona aveloany olona anao ratsy anao fa io ratsy alefany aminao io mivadika bomba atomika iny hitondra fitahinao anao sy fahasoavanao anao Amen. avelao Andriamanitra anao maly azy mazava sa tsy mazava Mazava. za tsisy fianakaviana afaka miady azy zany ka resy ahy ndray andro nisy mpanao politika zay mety avanareo ty mpanao politika ty fa tenenika ny momba azy fa tsy rarahako alleluia alleluia ministre izy io taloha ary ministre milaza azy ojilamboto ministre ny serasera sy ny resaka communication resaka reny izy eny zay tsy de teneniko lava efa manay aiko moa ty mandeha Facebook koa moa ty raha ty alleluia tadidiko tamin'izany fotoana zany tsika ny télé atsika ao Antananarivo télé ara-dalàna vidina tena ara-dalàna ary ara-dalàna ny vidianana azy tamin'ny 2003 ny agrément anatin'le izy io ministre io tsy tia fivavahana ary karazana ministre jilamboto mihitsy izy tsy tia fivavahana tampotampoka teo izy tafaverina lasa ministre eniny hoe ny vahony oloko manana télé niteneniny le secrétaire général ny tombany le olona mba fifezana ahoana ozy izy ny ananan'io fiangonana secte io fi télévision fiangonana dehibe reo izy tsisy manana télé ka io ny anana de niteneniny le olona tombany fahefana ara-dalàna ny télé any ka vidiny zareo io normal io fa tsisy kolokolo tsisy ninina io eto ty aniko mihitsy ahoana io ny anana tena tsy maintsy akatony io nresaka taminay le mpiasa ambony tao amin'ny ministère pasteur ganareo izy tsy malala olona ambony ao amin'ny fitondrana tsy malala filoham-pirenena nga etinozy izy na prime ministre fa zongo izy nitenen'le ministre de tavy ny akatona ny télé anareo zao nataoko tamin'le olona le tomba fahefana za tsy malala filoham-pirenena za tsy malala prime ministre fa raha misy mena ambany mena de le mba le mena ambony mena ny fantatro Haleluya! tsy malala afaty Jesosy aho Zany mihitsy. zao ny nataoko taminy za tsy ady aminy za koa tsy hitaraina any amin'ny filoham-pirenena avelao izy anao ny ataony vavaka ny ataonay netoka mambavaka amindra fo amin'izany ministre zany anao tompo za tsy hamaly ratsy azy ary za tsy ady aminy fa ianao hitsatsehatra alleluia andro vitsivitsy tao aorinan iny nisy grevina député tao Antananarivo analan'ny fitondram-panjakana sy ny gouvernemanta tamin'izany greviny député raikitra ny sahotaka raha vo niongana ny gouvernemanta tamin'izany io ministre io ny nalana voalohany alleluia Haleluya! izy niala voalohany tao amin'ny plasiny le ministre nandeha azy tao dia zao ny tenin'le ministre nandeha azy tao na izy zany zao izy le ministre manana taratasy ara-dalàna amin'ny radio sy télé osokafanay daholo Haleluya! Haleluya! amen nampalahelo ahy fe fo 10 taona zao za ministre zany sa efa taona ao atamin'ny mora ary mampalahelo za mbola mivavaka ho azy amindra fo amin'ny Andriamanitra tsy azon'izaniza reseny zany ianao tsy azon'izaniza itiavany zany ianao tsy azon'izaniza poteny ianao Amen. manana fitaovam-piadiana mahery vaky ianao manomboka androany Amen. nizaniza mitady anisy ratsy ianao valio fitiavana
Hallelujah. Valiso. Aza manisy ratsy olona. Aza mitady fomba anaratsiana olona. Ary anasiana ratsy olona. Avy aloha ny tantara andeha. Fa ny tantara mbola mitohy. Ny tantara tsy mifarana eo amin'ny fanaratsiana anao sy fanampiteny anao. Tantara mbola mitohy. Alléluia. Teneniny eo anilanao tantara mbola mitohy hoe. L'histoire continue. Alléluia. Alléluia. Tantara mbola mitohy. Mety hitan'ny olona androany ianao hoe ifapotika lasa ny vadiny. Nasian'le olona tapiny ihany na ny vadiny. Na misavian'ny olona ny vadiny. Nasian'ny olona ody fity ny vadiny. Avy elao izy aloha dia ho any herinandro. Ary aza manosina ny Sylvie rafivavinao. Aza hozoninao izy. Aza hozoniny Kala Hortense. Alléluia. Aza hozoniny izy. Aza hozoniny. Sao fotsiny ataonao amin'ny rafivavinao io. Jesosy io mitondra mbavaka azy ahy. Mitondra mambavaka azy ahy. Mamelany eloko rafivaviko io entinao Jesosy. Aza miady amin'ny vadinao. Ahoana hoe? Fa raha vao miady aminy ianao dia miala Andriamanitra. Ny fanaon'ny olona manko tonga dia mananganaty. Ay mampirafy, ay mampirafy. Matatesa valikitsaka. Non, ranabavitra zany. Tsy mataty valikitsaka zany. Tsy manao an'izany. Mazaka zany se, mazaka. So dia mahita na mpivavaka eo ka hoe ana hoe misy fetrany fandeferana razerara, misy fetrany. Attention, milamina. Teneny eo anilanao milamina. Milamina. Calma hoe calma. Calma. Atovy alléluia mafy raha lasena mba malama. Alléluia. Mivavah ho an'ny vadinao Jesosy io. Mamelany eloko ny vadiko. Tsy anisy ratsy azy ahy. Tsy hanao valifaty azy ahy. Na dia misy lehilahy manadalana ary any dia lavoko androany. Ndray mankoetina hoe aleo koa afahanao aty. Io koa amin'izay fa hanokatra Facebook amin'izay koa fa ifanadala amin'izay. Mamela ny eloko ny vehivavy iny. Hitako mihitsy Jesosy zareo tariadara fivitariana mpiaraka. Mamela ny eloko ny vehivavy iny. Ataovy amainina zany. Amen. Fa tsy hoe koa hitanao dia nalaina sary dia aza azoko. Ajereko ny trano iny fa aza azoko fa mifanainga fa kiala-pota kely iny asiko iny. Tsy mamaly, tsy miady aminy. Dana mivavaka. Amindra fo amin'izy roa reny ianao Jesosy. Ray andro any tiany lazaiko anao ary mampahery anao ahy. Ahita ny vadinao ho lasa mpanompon'Andriamanitra. Amen. Ho lasa mpanompon'Andriamanitra iainy toroteny ho lasa mpivavaka eto. Amen. Alléluia. Alléluia. Izy ny afaka mino an'izany izy. Amen. Izy ny afaka mino an'izany. Alléluia. Alléluia. Tsy voatery ady amin'ny rafivavinao ianao. Ary androany any tsika rehefa avy eo. Ny alehanao teto zao androany tena hoe tompo. Etiko mambavaka amin'ny Jesosy mba ho avadiko moto any izy roa reny. Amin'izay fay tsara mihitsy. Fa androany tsy izay ny antsika mambavaka. Arovy reny Jesosy te mamelany elo. Amen. Sary izany ingendrandray ny ao an-tsaina hoe. Nisy ny andefa mesazy ianao ankeo maraina hoe. Hitako aty kaiky mibazary bavaly painson ty indray ny vadiny ry miaraka amin'le ankizy vavy ny taingina moto. Dia hozy izy no tompo avadio ao ambadika ataovy mivadika mihitsy. Tsy manova azy zany. Teneniny eo anilanao tsy manova azy zany. Tsy manova azy zany. Etsika mambavaka ho vonjetin'Andriamanitra. Amen. Ho avelan'Andriamanitra ny elo. Amen. Fa jerenao ane hiditra tsehatra Andriamanitra. Amen. Andriamanitra ny ampisaraka an'ireo amin'ny fomba mahagaga, amin'ny fomba tsy. Amen. Alléluia. Alléluia. Fa raha ianao ny anangan'ny vehivavy eo amin'ny vozona akanjony, vao maika mampiraikitra amin'ny fifankatiavan'izy roa. Azonao arakaraky ny any enjehanao azy sy ny diavanao azy, vao maika tiany le lehilahy, vao maika tiany ny vadiny. Raha 2 andro izy ny teo aloha makany amin'ny vehivavy io dia ho ampitombony herinandro. Taoriana ny diavanao azy. Fa aza miady aminy. Ataovy amainina zany. Misy fotoana mangina. Sa Jesosy tsy hamaly faty. Amelany ny elony ianao.
amelany ny eloko ireo olona nanao ratsy ary eo ianao. Ny volako ve Jesosy 2 millions tsy naveriny. Nefa sateva tsy manam-bola. Araka akon'le vola 2 millions dia anaovany vava ratsy ndray hoe fangany izy taratasy andana raha mitory fa tsy rarahako. Zany ray Jesosy ny ataony zany. Jesosy tsy amaly ratsy azy ahy. Zay sarotro zany toritenin'ny paster zany. Teneniny eo anilanao sarotro zany. Sarotro zany a. Savemory zany aminao. Sarotra ka. Sarotro zany. Ratsy olona manana ny fanan'Andriamanitra ianao tsy vita anao zany. Fa androaninao amelany elika olona nanao ratsy taminao io. Fa tiatsika eto. Fa raha 2 millions very. Any amin'ny olona io. Raha terenao nge io olona io e. Ka ediavanao ka ampitahorinao polisy. Mety ho averiny 2 millions anao. Dia ny 2 millions ihany no averiny. Ohatrinao ny averiny? 2 millions ihany. Ny volana nananao azy ihany ny averiny. Fa raha manomboka manginy ianao ka tsy ady aminy. Avelanao Andriamanitra iady. Dia mety tsy omeny olona io mihitsy ny 2 millions anao. Mandra-pahafatany tsy omeny olona ny 2 millions anao. Fa aza malahelo. Fa misy ny atao hoe raha misy ny 2 millions dia tady ity fa mbola misy koa ny 20 millions. Ary raha misy ny 20 millions dia misy koa ny 200 millions. Ary raha misy ny 200 millions misy koa ny 4 milliards. Alleluia. Ary raha Andriamanitra ny avelanao iady dia vototra ny 2 millions fa efa misy zavatra noman'Andriamanitra anao fomba mahagaga. Ataovy amen na raha silatan'izany anao. Izy min'ny fisin'ny milliard. Fisin'ny milliard. Za min'ny fisin'ny milliard. Paster Ertiny zany tompoko nianga tany amin'ny 0 zany. Nianga tany amin'ny 0 zany. Tamin'ny zavatra tsy nisy. Fa fitaovam-piadiny Paster Ertiny zany izy atoroko anao zany. Alleluia. Raha horaisinao zany ho accéléré fiainanao amin'ity 2023. Tsy azon'izaniza tazomy zany ianao. Amen. 2 millions anao no mety tsy omeny ny adversaire. Fa efa misy amin'ny kitapo homanin'Andriamanitra anao. Aza miady aminy. Faranona ny fahavalonao mihoanina izy. Amen. Raha mangetahita meo izy hosotroana. Fa raha izany no izy anambatra vaina fondoany ianao. Aoriana kely aho ianao mbola amin'ny 5 millions azy. Alléluia. Alléluia. Izy miomana tsy amaly faty mitsangana eo amin'ny place misy azy. Avereny zao Jesosy. Jesosy tena tia ahy. Vahaony oloko. Vahaony oloko. Andraisanao toroteny mahery vaitra. Anova tanteraka ny fiainanao. Vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahaony oloko. Vahaony oloko. Nandeha tantety izy mba asitra.